Mbola tsy resy lahatra amin'ny fampidirana ny taxis-motos ao anatin'ny siège ny ara-dalàna, ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra nain'Andriatsitoaina raha ny filazany. Nanambara izy nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny filakevitra munisipaly androany alatsinainy fa mety hampisy korontana eto an-drenivohitra ny fanomezan-dalana ireo taxis-motos ivezivezy tatitra olona ara-dalàna. Araka ny fanazavany dia mbola maro ireo fiarakaretsaka misedra olana mikasika ny fitsiriana ka tokony alamina aloha izany olana izany amin'ny alalan'ny fampandehanana tsara ny toeram-pitsiriana eny Antsakavizo. Efa nanambara ihany koa iny Andriatsitoaina fa miankina amin'ireo mpanolotsaina an-tanàna nefa ny fanapahan-kevitra ampidirana na tsy ny taxis-motos ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Raha pito talata amin'ny 3 ora tolakandro no fantatra raha naiky na tsy ny fampidirana ny taxis-motos ho isan'ireo fiara fitateram-bahoaka mahazatra eto Antananarivo ny filakevitra munisipaly. Mbola hitora-pito maraina ny ady hevitra. Tsy maintsy taterana ny fitokanana ny kianja Barea araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fotoana vitsy taorian'ny gadona teto Madagasikara rehefa niverina avy any Paris izy. Tsy amin'ny 2 Septambra intsony anefa izany no taterana fa ny sabotsy 4 Septambra ho avy izao. Mbola mitohina izany aza ny fifampiresana amin'ny CAF mikasika ny fangatahana nataon'ny fitondram-panjakana mba hisian'ny mpijery sy mpanotrona mandritra ny lalao ifanandrinan'ny Barea sy ny ireo avy any Benin ny alakamisy 2 Septambra ho hiatrany ny filoha. Isy ny fidinana ifotony ataon'ny teknisiana avy ao amin'ny CAF eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina araka ny fanazavan'ny filohan'ny Repoblika hatrany. Naneo ny fahatezerany manoloana ny mpikambana ao amin'ny federasiona malagasy misana ny baolina kitra na ny FMF ihany koa ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Nanambara izy fa gaga amin'ny fangatana nataon'ny FMF tany amin'ny CAF ny mba hisian'ny mpijery sy mpanotrona 500,000 mandritra ny lalao ifanandrinan'ny Madagasikara sy Benin raha toa ka roa alina no nantenain'ireo mpikarakara ny lanonam-pitokanana ny kianja Barea hanatrika izany lalao izany. Tsy Madagasikara ihany anefa no nahazo valiny tsy mahafa-po avy amin'ny CAF manoloana ny fangatahana izay nataony fa ao ihany koa ny firenena afrikana sasany toa ny Algérie sy Sénégal. Nanambara ny CAF fa noho ny antony ara-pahasalamana no tsy ahafahana manatanteraka izany fangatahana isian'ny mpijery izany. Mpilalao roa voanjo tao anatin'ny ekipa pirenena Barea no tsy afa-hiatrika ny lalao fifanintsanana hiadiana ny Tompon-daka ny baolina kitra maneran-tany. Tsy izany fa i Jeremy Morel sy Marco Ilaimaharitra araka ny fanambarana nataon'ny ireo androany alatsinainy. Na dia eo aza ny toe-zavatra izany dia mbola matoky ireo mpilalao izay vao marina fa ho avy amin'ny andrio ity mpanazatra ny ekipa pirenena ity araka ny fanazavana izay nomeny. Ny gadona androany alatsinainy maraina teny amin'ny seranam-piaramanidin'ny Vato niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny andiany voalohany amin'ireo mpilalao ny Barea izay nahitana mpikambana 400. Rehefa avy namonjy ny toerana ipetrahany izy ireo dia nanitsaka ny kianjan'ny Mahamasina mba hanao fanairana ny HETSIKA avy hatrany. Tokony isan'andro izany fanazara-teny izany manomboka raha pito talata araka ny fanazavany ireo.